Ny fiandohan'ny volana aprily lasa teo dia nisy ny fitsidiana ifotony tamina tanàna maro no tanterahan'ny printsy Atanala Jean Brunel Razafitsiandrofa dia araka izany ny endro ary nijery fotony ny zava-misy eny anivon'ireo tanàna maro ny printsy tao anatin'izay fotoana izay. Commune Ampolony, Ambalagoavy, Voninkazo, Ambolo-Madinika, Tanakamba, Andemaka, Ifanrea, Atodinga, Vohitsoa, Akazoaraka, Atenimary, Antanja, Ambodilazabe, Tsaratanteraka, Ambodilazakely ary Forcarno. Ireo no anisan'ny toerana izay nitsidiana tongotra nataon'ny printsy Zaframbo sy printsy Jean Brunel Razafitsiandrofa ny fiandohan'ity volan'ity. Anisan'ny notsidiana ihany koa Amboakisay, Manapatrana ary Tolongoiny. 520 kilometatra ny vitan'ity printsy ity niaraka tamin'ireo mponina nanatevin-darana ny Diabe nanomboka teo Ambolo-Madinika. Tsy fampelezan-kevitra fa nataony Diabe araka ny sosokevitry ny Tranobe Atanala hijereny fotony ary niainona ny etahitam-ponina ny toerana hoy Andriamatoa Jean Brunel Razafitsiandrofa. Natao zany le Diabe taty Kongo satria sosokevitra avy amin'ny ray aman-dreny mpitany Tranobe aty amin'ny faritanin'ny Antanala la izy. Faharoa manarakaraka an'izany dia nahafahana nahita ny zava-misy marina ary nahafantatra bebe kokoa ny toe-java-misy ato anatin'ny faritra lay Diabe. Tsy fampelezan-kevitra le izy fa fijerena sy famantarana bebe kokoa an'ilay faritra satria ny antony anie raha ohatra ka hoe andrafitra programan'asa ny tena dia tsy maintsy mahafantatra ny toe-javatra misy ao anatin'ilay faritra aloha. Ikongo izay azo lazaina fa ny tokamonina noho ny fahasahiranana ny fifandraisan-davitra sy ny tsy fisian'ny lalana mampifandray samy commune ary mampifandray ny faritra hafa. Maro dia maro ny olana sedrain'ny olona ato. Raha tsy hiteny afa-tsy ny lalana sy ny angovo. Io zany ny tena hitako hoe vato misakana ngeza be tsy hisiana fampandrosoana moderna ato. Lalana sy ny angovo. Satria zara fa misy angovo eo atapy-tanàna ny distrikan'ny Kongo. Ary fotoana fohy isakarivo fotsiny mba handehanany jiro. Mariana fa Andriamatoa Jean Brunel Razafitsiandrofa dia zafikely faha-efatra ny mpanjaka Tsiandrofa izay anisan'ny fantatra tamin'ny fiarovana ny tanindrazana ary ny fanindrana tamin'ny mpanjanatany tamin'izany.